pejiny politika hatrany no anizantsika ny vaovao. Manaiky nisy ny gouvernementa iraisana na ny gouvernement de consensus ny vondrona parlementa HVM. Raha nambarany filohan'ity vondrona parlementa ity dia vonin'izy ireo ny resaka amin'ireo solombavam-bahoaka 17 ka ametraka gouvernementa iara-mitantana. Ho anay solombavam-bahoaka zany amin'ny président groupe parlementaire HVM antenako ary mamsolontenanay solombavam-bahoaka izay miaro ny lalam-panorenana dia ny sosokevitra narosinay dia hoe aleo hijanona amin'ilay daty lazain'ny lalam-panorenana ihany dia ny faran'ny volana novambra no anaovana ny fifidianana fa tsy mety raha ataony anticipation satria misy ameany zany tadidio fa ny ACC mbola tsy namoaka ny heviny momba ny déséance ny filoham-pirenena zany ary mbola misy amena koa raha sanatria ka hoe manao démission ny andriamatoa filoham-pirenena na ohatra ka hoe marary izy zay zany tiako tenena teo ny any amborana n'izany fifidianana zany efa mila filoham-pirenena vaovao tsika amin'ny volana janvier février 2019 ka raha verina amin'ny volana mai zany tsy mety tsony zany fa alao ajana le lalam-panorenana alao volana novambra ihany zay zany sosokevitray fa na izany naty zany ary inona dia davana apaisement izahay dia vonona foana iresaka ary vonona ny iaraka idinika amin'ireo solombavam-bahoaka izay mitolona ho an'ny fanovana hiditra eo ambony latabatra iaraka ijery ary iaraka anao tsika ny atao hoe gouvernement de consensus ifanarahany rehetrarehetra hitondrana ny amin'ny lalam-pifidianana madio fifidianana mangarary. Mbola tsy sezany zaraina ary mbola tsy zavatra nozaraina fa eo andala amin'ny fifampiresahana ary miangavy any amin'ny ilany zay andao iresaka fa itsika solombavam-bahoaka ihany ny afaka mamahazo olona zao efa niteniny tany amin'ny ACC iny fa nisy lalàna zay nangatahany zareo zay nilavin'ny ACC dia amiko zany efa kaiky any fifidianany dia alohantsika ihany fifidianana fa andao ifampiresaka ary tsika afahantsika mametraka zavatra madio sy mangarahara eto amin'ity tany sy firenena ity.